Manoloana ny asan'ny jiolahy saika ny CCS teto Tolanaro-Tapo-Tanàna toy ny hialatra, vaky-trano, vonoan'olona dia tsy nitsahatra ny vory ireo tompon'andraikitra ao amin'ny OMC ka izao ny afara tamin'ny fananganana andro masom-bokon'olona izao araka ny didim-pitonjana laharana aotra valo bara CUFD bara BE bara 8.20 rehefa notapahina teny amin'ny filan-kevitra munisipaly tamin'ny 1.20 Jolay 8.20 vatan-dehilahy feno 8.20 taona misy 20 isaky ny fokotany no isahana izany anampy ireo mpitandro ny filaminana ary ao ampanarahina ny fenitra takina mifandraika amin'izany. Ireo nefa tsy maintsy omena formation mba ahafahany manao ny sakafo andavany asany ka izay formation zay dia maharitra eo amin'ny 2 herinandro eo zany. Ny formation io dia ilaina satria hitantsika tsara amin'izao fotoana zao fa bebe ny resaka mandeha mikasika ny ady atao amin'ny fanajana ny zon'olombelona ka mba irana amin'izay mety ho bavura zany na tsy fanaran-dalàna ataon'ireo carte mobile reo dia ilaina dia ilay zay formation zay ary tsy maintsy atao le formation ka izany formation zay koa nefa dia misy fandanina miaraka amin'izay. Izao fanapahan-kevitra izao no noraisina dia ny isi ny filaminana sy ahafahany ireo mpandraharaha manatanteraka izany asa fandrarahana izany.